Raha ny famatsiana herinaratra eto an-drenivohitra indray dia tsy mahafa-po ary velon-taraina ny mpanjifa ny famatsiana herinaratra ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny mateti-pitranga eto amintsika ohatra ny fahatapahan'ny jiro izay miteraka voka-dratsy ho an'ny an-tokatrano raha tsy hilaza isika afa-tsy ny fahasimban'ireo fitaovana ampiasaina ao an-tokatrano ao. Ny avy eo anivon'ny Jirama nefa dia nanambara fa noho ny haratsin'ny toetrandro eny andekaleka no mahatonga izay fahatapahan'ny izay. Ny faharatsian'ny toetrandro any andekaleka dia misy fiantraikany amin'ny fitsinjarana herinaratra eto Antananarivo raha ny fanazavana voray avy amin'ny Jirama. Rehefa nilatsaka ny varatra any andekaleka dia mijanona ho azy ireo groupe misy telo ireo ny ireo fitaovam-piarovana miaraka ny vokatry antsoina hoe protection de ligne. Izany no natao dia mba hiarovana ny tompam-pamokarana. Rehefa lasa kosa ny varatra dia averina ireo teknisianina velomina amin'izay ireo groupe misy telo ao andekaleka ireo. Mantsitra mitezina avy eo anivon'ny Jirama fa tsy afaka averina indray miaraka ny famatsiana herinaratra fa tsy maintsy alefa tsikelikely ary misy ny ara-pahamena ny famerenana izany ohatra ny hopitaly, ny fony, ny droam-panjakany no averina voalohany. Araka ny fanazavana io dia fony fotoana fahatapahan'ny famokarana herinaratra ao aorian'ny pilatsan'ny varatra any andekaleka fa ny fotoana famerena ny famatsiana herinaratra no mahatonga ilay fahatapahana lasa lava loatra any amin'ny mpampiasa herinaratra. Manentana ny mpampiasa herinaratra ny Jirama hanana fahazarana anatsoaka ireo priziny ireo fitaovana saripady mandeha amin'ny herinaratra mba ho fisorohana ny fahamezana tampoka.